Mbola eo amin'izay sehatry ny baolina kitra izay ihany ny beach soccer izay azo lazaina fa tsara toerana ary tsara fanomboana ihany koa ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ity baolina kitra ambony fasika ity izay miatrika ny Kosafa atsy amin'ny Seychelles amin'izao fotoana izao. Tanterana namana Zakinora Kotomana amintsika ny vaovao mahakasika izay baolina kitra ambony fasika izay atao atsy Seychelles izay. Ny alarobia tolakandro teo no nanainga ny azo no Seychelles ny ekipa pirenena malagasy taranja beach soccer hiatrika ny faninanana Kosafa 5-2 sy ny Cannes 5-2. Mpilalao 12 moa no nentin'ny mpanazatra Claude Barabe sy Slouf ary Franky nandeha niary ny vonina pirenena any amin'ireo faninanana continental roa ireo. Raha ho an'ny Kosafa 5-2 manokana aloha dia ny ray vondrona amin'ny malagasy ny ekipa ny Afrika Atsimo sy ny Alali avy any Émirats Arabes Unis ny faninanana izay nanomboka ny 7 aprily ary ny farana omaly sabotsy 20 aprily. Ny alakamisy maraina ary dia atao riny ny fandakana Tirobi telonoro no nivoahan'ny malagasy mpandresina nanoloana ny ekipa ny Alali. Ny saraka atsala 7-7 ny rototo tao anatin'ny fotoana ara-dalàna. Mbola sala 7-9 ihany ny sarahana teo amin'ny fanalavam-potoana. Ny zoma kosa dia nifandona tamin'ny Afrika Atsimo indray ny malagasy anaraka avy hatrany kosa manomboka ny 4-10 ka hatramin'ny 7 aprily ny Cannes 5-2 atao any Seychelles ihany. Toy ny tamin'ny indiany farany ny taona 13 dia tafaray vondrona amintsika indray Senegal sy Maroc ary Ghana. Ho an'ny Slouf manazatra ny ekipa pirenena malagasy moa dia anao ny tsaratsara kokoa noho ny tamin'ny taona 13 ny tanjona tamin'ity taona ity. Tao anatin'ny fanomanana farany ary dia nifantoka tamin'ny tetikady andresena ireo ekipa goavana ty Afrika ireo no nifantohany ny fanazara-tena. Ny foy atao hoe foy raha raisina amin'ilay hoe avy nanao tany amin'ny Afrique du Sud dia herinandro manao izay. Fa nefa tsy foy raha ohatra ka hatramin'ny janvier nefa nanomboka groupement zay izany hoe tapaka kely tapabolana tamin'ny février dia niverina atao hoe ara-dalàna fanomanana. Fahafantarana an'le ekipa iray vondrona amin'le Cannes ataony Seychelles. Ohatrany hoe fantapatatra daholo satria ny tarika amintsika amin'ity Senegal, Ghana, Maroc efa ekipa tao anatin'ny vondrona tamin'ny qualification tamin'ny 2013 fantapatatra ihany fomba filalaona na ny amin'ny mpilalao. Misy azo mitenaina tsara. Izana ny andeha lavitra aloha. Izana ny ohatran'ny 2011 ohatran'ny demi-finale satria zay tamin'ny 2011 demi-finaliste tsika dia amin'ity ezaka nanao tsaratsara noho zay mandehanana ny amin'ny mondial. Inona no tena eny na renina raha fahitana tactique zay angamba ny tena tactique dia hoy izany vazaha hoe détail zay ny ohatran'ny tsy ampy kely tamintsika tsy nitsoniavintsika le hoy izany vazaha hoe détail dia zay no nizahana tena namafisana na renina tsy zavatra négligena zany. Marina fa teo amin'ny dingany manasa-dalana no ny farana ny dian'ny malagasy tamin'ny indiany farany natao ny taona 13-2. Tsy hivina hatramy fara aratahiny ka tafita amin'ny famarana amin'ny Cannes 5-2 atao an'ny Seychelles ity ny malagasy dia isolitena ny continent africain amin'ny fiadinan'ny tompon-taka eran-tany atao an'ny Portugal. Manoloana izany indrindra ary dia nampanantenainy ny orinasa Telma nitarihan'ny tarija general ny lela vola 5 tapitrisa ariary ho an'ny ekipa pirenena raha tafita amin'ny mondial izany teny amin'ny Urban Futsal Andraharo ny talata tolakandro teo. Ankoatr'izay tamin'ny fotoana ihany koa no nanolorany ity orinasa ity lela vola 4,200,000 ariary ho azy ireo taoriny zava-bitany ka nahatafita azy amin'ny Cannes 5-2 izay atao any Seychelles. Tsy izay ihany nefa fa mbola notolorany ny Telma fanamina sy finday tsirairay avy ihany koa ireo mpilalao ho famporisihana azy ireo. Itomba avy moa ireo famporisihana azy ny ekipa pirenena malagasy taranja beach soccer ireo satria anome ny anjarany ihany koa ny FMF.